Oui, embouteillage be tsy falisy tsy tena mitovy any aloha zato e. Zay ngamba ny azo teny aminazy ny embouteillage i Dubai ohatrohatran'izao. Mino aho fa iso tonga saina ihany tsika hoe aza tonga de tezitra rehefa mitratry ny embouteillage aloha zato fa na misy flyover ty zao flyover azy zareo tsy flyover ny azy fa tunnel ohatrany ty ny tena tokony atao aloha zato fa io moa miankina amile ingénieur mikarakara azy ihany. Ok, tena Andriamanitra daholo. Miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'ity vidéo ty. Androany efa omaly tokony nanao an'ity vidéo ty fa repitra kely tamin'ny niasa dia avy any Abu Dhabi dia voatery tsy maintsy natao androany le izy. Zao le zavatra tiako resahana momba ny malagasy mipetraka eto Dubai, eto Emiraty zany plus exactement. Zavatra mitranga dia zao tsy aivina kely 10-12 taona zay no nipetrahanay teto Dubai. Taona teo niverina tamin'ny Madagasikara tamin'ny resaka politika dia avy eo moa tratran'ny Covid-19 iny dia janona tamin'ny Madagasikara dia tamin'ny herintaona no niverina teto. Zavatra tsapako tao anatin'izay 5 taona na tsy teo anay teto Dubai zay eto moa ny orinasa rehetrarehetra eto Dubai daholo dia lasa maro ny malagasy tsy aivina kely fa tamin'ny taona 2008 no nananganana consul honoraire voalohany any Madagasikara teto Dubai zany dia anisan'ny nanao an'izay ny tenako tamin'ny andron'ny ministre Rajeva Marcel. Tsy ny tenako natao consul fa partenaire anay tamin'izany satria zaho mbola tsy nomina teo 2008 2009 zay no nifindra teto. Rehefa avy eo moa nanana olana ny Madagasikara dia najanona ny consul. Zavatra tsapa taty aoriana rehefa taprehany 2020 zany taoriana Covid dia lasa marobe ny malagasy teto. Anisan'ny ady tsy nisin'ny fampiasana ny tambanjotra amin'ny resaka exploitation na piasa izay atao mpanampy eto Dubai hatramin'izay satria ny tsara fantatry ny malagasy dia ny Dubai dia manana karazana norme izy fampidirana amin'ny resaka karazana nationalité zany miasa eto Dubai. Misy ohatrany hoe reto avy any nationalité afaka manao housekeeping na manao karazana maître na misy manao ny ataontsika hoe any amin'ny resaka norme ino tsy technique OS1 OS2 misy norme ny azy dia niady hatramin'izay niaraka tamin'ny fondation mpanjaka teto hoe mba alao malagasy le tena mba misy mba asiana ajany mba niady zany mba hitovitovy amin'ny Filipien zany hoe mba any amin'ny cadre ny asiana ny malagasy fa tsy atao any amin'ny resaka maître. Kinanjo moa tamin'ireny taona maromaro reny teo anelanelan'ny 2010 hatramin'ny 2017 dia misy olona mandefa antsokosoko aty Dubai ireo ankizy avy any amin'ny faritra indrindrina faritra dia Tamatavy mba alainy ambanivohitra any ireo olona alainy dia ataony alefany aty dia manao mpanampy aty dia tsy mahay anglais le olona tsy mahay lalàna le olona dia nefarany lasa misy karazana trafic humain mihitsy ny zavatra ataon'ireo olona ireo. Niezaka nanao an'izay alerte zay foana dia nisy fanapa-kevitra ny resaka fantsakana malagasy tamin'izany hoe tsy mandefa an'ireo olona intsony satria manahirana satria tsika manana problema tany Bahreïn, tany Arabie Saoudite, tany Liban zay be da be ny tany Bahreïn ary nisy 75 ny vehivavy nigadra tany Bahreïn noho ny tsy fahalalany lalàna dia rehefa miady amin'le mpampiasa anazy zareo dia alefan'le mpampiasa any amin'ny polisy dia voatery migadra. Misy ny maty maromaro. Nisy arany tadidiko mihitsy ny foazin'ny polisy taty Dubai tamin'ny 2016 sa 2017 nisy vehivavy anankiray izay avy any Liban izy dia rehefa tonga tao amin'ny aéroport'ny Dubai izy andeha hody a Madagasikara lasa dala le olona dia rehefa lasa dala izy ndrovidrovitany tao pasportny dia voaterany tena no fantatry ny mpitondra eto hoe malagasy dia zanona dia nijery an'ilay teny amin'ny aéroport niezaka nandefany io vehivavy tany Madagasikara. Be da be ny zavatra mitranga endrikely amin'izay androany araka ny resahako tamin'ny fakomaly
efa be da be le malagasy mipetraka eto Dubai sy mitady ravinahitra eto Dubai, zany hoe maro zareo. Ny tena mampalahelo de zao misy tambajotra an'olona, zany hoe misy nandritran'izay hatramin'ny 2020 hatramin'ny androany misy andian'olona malagasy ndray ohatrany hoe manao karazana association izy eto Dubai de milaza zareo fa zareo no mikarakara malagasy eto. Ny zavatra tritranga nefany afarany zareo ny malagasy, afarany miteny hoe ndao fa misy asa ny Dubai, de rehefa aveo le olona takiny zareo vola avy Madagasikara manaiky fa sahirantsika Madagasikara de miezaka hoe andeha hiasa ny ivelany, de rehefa hiasa tia Dubai nefany asendrareo mandoa vola, mivarotra tambara, mivarotra trano, mivarotra fananana, de rehefa aveo tonga aty le olona de eo ny zavatra mila fantatritsika malagasy fa tia Dubai tsy misy hoe asa ohatrany any amin'ny firenena rehetra, satria immigration choisie aty Dubai, zany hoe rehefa misy orinasa de ny orinasa manafatra mpiasa, hiasa amin'le orinasa. Ohatrany hoe za zao manana orinasa de za manafatra ny olona hiasa amin'ny orinasa koa, de miantoka ny trano, miantoka ny assurance, miantoka ny visa. Fa reto malagasy tambanjotra reto de prometiavany zany ambeny zareo fa promesy be le malagasy mahita misy asa aty de lasa daholo makaty Dubai, de aveo mamorona fotsiny hoe mody anao touriste, visa touriste any alefany makaty. Rehefa tonga aty le visa touriste 1 mois de mody apetraka zareo le olona reo manafatra hoe andao fa apetraka kely atsinareo, de mipetraka atsy de miandry le mpampiasa andray anareo. Ny zavatra tena mampalahelo de zao taritiny zareo lany le visa an'le malagasy. Rehefa lany am'izay le visa any ray volana, de aveo am'izay lasa miditra ao anatin'le teo illégalité zany hoe lasa tsy mananjo hipetraka etsony zany, satria visa touriste ray volana le hipetrahany de mandony lamandy aty Dubai 50 dirham na ataontsika hoe 60 000 ariary eo isan'andro. Ny lamandy tsy maintsy alohany zay ao anatin'ny illégal. Zay zany aloha zavatra mitranga. Rehefa aveo am'izay le ankizy be da be reo ankizy reo, indrindrindra avy any amin'ny faritra, zay ankizy eritreretiny zareo anaovana karaha mora fitahana. De rehefa aveo le ankizy ao Antananarivo indray ankizy mianatra avy any amin'ny université privé sy ny rehetrarehetra, de angalany zareo vola be. Rehefa tonga eto Dubai am'izay reo olonareo de ny asa de daviny zareo amena anazy tsy any amin'ny asa raha ankizy miteny hoe za anao dokotera. Misy olona ray mihitsy dokotera avy any Tamatave izy, de mifanena tamiko sendra maombola ve miretsa ombola za mohatrany hoe grande surface de gaga be malagasy izy de miresaka amiko hoe za osy dokotera, fa ina le asa ataony aty mamafatrano. De eo am'izay lasa ataon'ireo olonareo any mpamafatrano sy mitaiza zaza sy mpanampy sisa ny ataon'le asan'le malagasy, satria ny karamany mpamafatrano eo amin'ny ataontsika hoe 1000 dirham na ataontsika hoe 6 millions de francs na 1 million 200 ariary, de eritreretin'le malagasy ngeza be zany, de aloha atao fa io aloha misy tsy atoko. Ary eo ny tena fitaka be vava. Rehefa aveo le izy rehefa aveo am'izay takiny zareo vola indray le olona, rehefa aveo zay mikarakara ny visa, zay manao an'izao. Ny olana am'izay maninona reo olona malagasy be da be reo tsy miteny, satria menatra ry zareo am'le fianakavianany Madagasikara hoe efa tonga aty Dubai de maninona no tsy samy teny fotrany hoe Dubai, satria tsika koa moa nizarany reto le influenceur manampahaizany malagasy reto rehefa makaty Dubai de iPhone 15 makasaretsy de rehefa hoe mba lasa Dubai de eritreretiny olo hoe rehefa lasa Dubai zany de tafita. Non, rehefa aveo de menatra de zany, rehefa aveo izy manoratra moramora zay nampatonga ny omaly azo rehefa niteny hoe iteny momba ny situation io de manoratra daholo zareo, zay vonjeo ato zao ny 30 malagasy miatra ny anaty any ampifonjy eto Dubai. Ny antony tsisy ara-dalàna ny taratasy, de zavatra ohatr' zany ny zavatra misy. Ao koa ny anankiray rehefa misy maty ny malagasy aty normalement misy ny assurance, misy ny compagnie responsable an'izay. Ka anankiray mbola tany Madagasikara tamin'ny heritaona de nisy maranga lehibe efa maty sendra manao le business mivezivezy manao Dubai Madagasikara de maty tao amin'ny aéroport.
dia miantso le fianakaviana avy eo tamin'ny Madagasikara mavonjeo zay fa ohatran'izao misy mody misolo tena izy ony lehibe ny diaspora gasy eto dia mikarakara rehefa nefa ny zavatra lalàna ny compagnie aérienne ny miantoka an'izany rehefa mividy billet ianao dia misy assurance ka rehefa maty tao amin'ny aéroport le olona dia ny compagnie miantoka an'izany dia avy eo re olona malagasy ireo mitaky vola amin'le fianakaviana mila mandoha an'izao mila mandoha zay le hoe samy malagasy ihany no fanimba rehefa avy eo amin'izay koa misy an'le malagasy manao ina moa izy ity manao business makaty Dubai dia rehefa avy eo ny zavatra mitranga dia hitako anaty Facebook eo mifanenjika indray le samy malagasy hoe nientanay nalefa dia tsy tonga ohatr'izao mifona androany amin'ny maha-malagasy dia mba miantso anareo rehetrarehetra zay mananavana aty Dubai antanio tsara ry zareo milama ve ny taratasy dia io aloha ny zavatra ray voalohany rehefa raha ohatra ka milama ny taratasy mba antanio izy ohatry ny ahoana fomba iainany aty ny akabetsaha le malagasy dia mipetraka aty manko ny tsy fantatry ny olona mizara roa ny Dubai misy ny old Dubai misy ny new Dubai dia ny old Dubai ohatry ny hoe any tsara lalàna dia any daholo izy menakavy mipetraka dia rehefa mipetraka ry zareo efitrano ray misy olona valo miara-matory ao dia zay ny ipetrahan'ny malagasy ao mamparary fo mieritreritra mizy satria dia miaraka ao daholo izy rehetrarehetra dia ireo tanora nisy tanora taty nanoratra tamiko doza tongavany amin'ny orinasa akory dia ao ampidirana nareo miasa rehefa tonga amin'izay izy tsy zavatra telo ny problema ny ray tsy manana taratasy izy satria any tourisme roa taona ry zareo mipetraka eto nefa ny tsisy taratasy dia ataovy ny kajy eo isaky ny 60 000 ariary fois roa taona fois 800 dia ohatrina ny tokony alohan'io amande zany amin'io zavatra io ny zavatra rano lalàna dia rehefa tsy soainao mandovola so migatra dia inona no mitranga androany dia tehiteny misy solution anankitelo ray voalohany aloha nanapa-kevitra ny fanjakana ny Emirati zay nanao amnistie nanomboka tamin'ny 1er septembre ka hatramin'ny farany octobre ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny illégalité eto Dubai sy Emirati na Abu Dhabi zany na Sharjah zany na Ras El Khaimah dia ameny ny fanjakana amnistie mahazo mandeha mody tsy mandoa vola ary mbola hitohany ary ny ticket d'avion dia mahazo mody izy zay zany solution ray maninona le malagasy tsisy mety manao an'izay satria menatra ry zareo ray zay faharoa miantso ny malagasy koa zay mipetraka aty sy mananavana zay mipetraka aty miangavy anareo efa misy ambassade ny UE zao any Madagasikara miangavy anareo hitory an'ireo malagasy mametsy malagasy reo misy anakefatra reo olona reo ray avy Antoliary ny ray avy any Matamatavy ny ray avy Antananarivo dia anankiray avy any Dego reo olona reo no mivarotra ny piraitany razana anjara ny fanjakana ny tokony manao ady manisy manokatra fanady adiana satria reo olona reo misy côté politique reo olona reo ary zay tena manahirana dia milaza fa tompony diaspora sy rehetrarehetra nefa io nge tsy problème tsara manao diaspora sy rehetrarehetra fa raha ohatra koa samy tana an'le tanora misy an'izany hoe akizy afara navany Madagasikara no chauffeur na camion any an-dafy dia mody hoe aty Dubai ny anaovana lalana tsy possible zany dia avy eo le tanora tsy haiko 12 sa anaky 9 zareo nihitsoka tetina andritry ny 2 taona dia reo olona reo no mendraikitra ny lizy zany zavatra rehetrarehetra zany no tiako atongavana amitsika piraitany razana rehefa naiza le atsika manaiky fa sahirany Madagasikara fa tsy mety kosany raha ohatra ka itsika indray no tsy mitondra n'ilay atao hoe fahazava-tsaina amin'ny zavatra rehetrarehetra atao eto amin'ity firenena ity satria ny olana dia zao reo zanakitsika ireo noho ny tsy fisina noho ny fahatrana dia sahirany Madagasikara dia lasa mitady hevitra hoe andeha hitsomponenana andeha hitady ravinahitra fa zao kosa le fitadiavana ravinahitra tokony mba arovantsika ary zay ny sorako amin'ny fanjakana hoe anokatra ny ambasady eto Dubai izy fa tsy netehatra fotsiny le Arabia Saodita ny antony mba hijerena sy ny arovana an'ireo malagasy nefa tsika ary
ao amin'ny ao Arabia Saoudita misy ka mitovy amin'izao nefa misy ambasady. Izy moa tsy mbola misy ambassadeur any amintsika fa ohatran'ny premier conseiller ihany. Ny dikan'izay zany mitodika manokana anareo malagasy rehetra